ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana totosain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Ry havana malala amin'ny tompo mbola mampitorana amintsika rehetra marakarivana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dia faly manoratra ny fiarabana sy ny firarian-tsoa ho anao ary manonona fitanan'i Jesosy ho anao hatrany izay manaraka ity fandaharana ampalalao azy lalana tokony alehako eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa ity. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra sy mankalaza manome voninahitra ny anaranao izay ankehitriny noho ny fitiavanao sy ny famindraponao ary mideranao noho ny hatsaranao sy ny halehibiazanao. Mankalaza anao noho ny mahavo indrindra anao ka tsy misy tahaka anao Andriamanitra. Misaotra indrindra noho ny fitiavanao ka hanomezanao tombon'andro anay. Ahafahanay indray miombona sy mifampitantana amin'ny alalan'izao fandaharana izao ka ho afaka handinika sy hianatra ny teninao zahay. Ahafahanay manitsy ny lalanay sy ny fiainanay sy ny fombanay amin'ny alalan'izany teninao izany. Dia fanahinao masina no ataovy ao anatinay tsirairay avy. Ahafahanay mahatakatra ny halala ny teninao sy ny hamamina izany teninao izany sy ahafahanay manohy fiainana faina ho an'izay mahazo azy sady fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra. Ary mamindrafo aminay mamelany eloko fa tsy tanteraka izahay mpanota izahay dia hitsio amin'ny alalan'ny teninao satria teny rehetra izay naloky ny vavanao Andriamanitra, teny rehetra izay meny tsindry mandrinao Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana ho fantsiana izay diso fitezanao amin'ny fahamarinana. Dia mitenena aminay tsirairay avy miaino izahay Jesosy. Amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Amen. Araka izany dia anaraka ny fandarana ampalalao azy lalana tokony alehako isika. Ka ny ten'Andriamanitra jerentsika androany dia ny voalaza ao amin'ny ohabolana toko 720 ny andininy fa 230. Ny andininy fa 230 amin'ny ohabolana toko 720 no ho jerentsika. Izao ny voalaza ny ten'Andriamanitra. Araka izany ohabolana toko 720 ny andininy fa 230 izany. Aza mijery ny divay noho ny aminany, na ny fangano hoaniny ao anaty gilasy, na ny fikoriana mahafinaritra, fa amin'ny farany dia hanaikitra toy ny bibilava izy ary hanindrona toy ny menarana. Ray masina, hanamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Niresakantsika tamin'ny fotoana teo aloha avy nankalaza ny 150 taona ny Sampona Vokomanga ary avy nanatanteraka feonam-be tany Antsirabe ihany koa. Antsirabe izay toerana misy ny tena foiben'ny famokarana ny labiera sy izay karazana vokatra vokarin'ny sitara maro isan-karazany io izany. Ao Antsirabe misy an'izany. Araka ny efa iarahantsika malala moa izany fa tsy hoe zavatra vaovao fa mba lazaina ampatsiahivana fotsiny hoe ao Antsirabe misy an'izany. Ka ity zavatra resahana ity izany dia anisan'ny voalazan'ny ten'Andriamanitra eto hoe aza mijery ny divay noho ny menany na noho ny fikoriana mahafinaritra na noho ny fangano hoaniny ao anaty gilasy. Raha ny tena izy dia tsy resaka divay fotsiny ihany ity resahany ity fa
ny resaka zava-mahamamo rehetra. Satria manko raha jerena ary amin'ny 2020 dia milaza tsara hoe amin'ny farany dia anaikitra tahaka ny bibilava izy, anindrona tahaka ny menarana. Izany hoe miteraka loza, miteraka zavatra mampangirifiry sy miteraka fanaintainana. Io fisotroana ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomely io. Ary raha jerena ny 2020 amin'io bolana toko 17 dia milaza mazava tsara hoe anizan'ny indrisy, anizan'ny indria, anizan'ny fifandirana, anizan'ny fitolokona, anizan'ny ratran-tsehoatsehoana, anizan'ny mason'ny voaramena, an'izay mikikitra amin'ny divay. Eny, amin'izay mandehandeha manandrana divay voaharoharo zavatra. Izany anie no voalazan'ny ten'Andriamanitra. Ka rehefa jerena dia izao, tsy ny divay ihany no mahatonga an'izany, fa rehefa zava-mahamamo na inona dia samy mahatonga izany zavatra izay ambaran'ny ten'Andriamanitra izany avokoa. Ny zavatra voalazan'ny ry zareo zany izay mpamokatra moa zany, ny labera ohatra, tena ataondry zareo teny filamatra mihitsy, teny fanentanana ny olona, ireharehandry zareo mihitsy ny hoe soa ny fiarahantsika. Izay no lazainy zareo, soa ny fiarahantsika. Fa ry zareo tsy mandinika ilay voalaza eto amin'ity ohabolana ity, ohabolana toko 17 dia amin'ny 2030 hoe fa amin'ny farany. Io zany hoe ny fieritreretan'ny olona dia izao, izay eo anatrehany, izay fiainana eo anatrehany, izay filibana eo anatrehany, izay fisotroana sy fimamoana eo anatrehany, izay tiany atao ny amin'izay danin'ny kibony sy izay sitraky ny fony, ny amin'izay fotoana izay, ny amin'izao fotoana izao. Izay ihany zany ny eo anatrehana no fantany, fa ry zareo tsy mieritreritra izay farany. Voalazany tsara mihitsy izay no ambaran'ny zareo ireny hoe soa ny fiarahantsika. Fa mba fantatry zareo ireo ve? Mba fantatritsika ve? Mba fantatry ny rehetra ve hoe ahoana kosa ny fiafarany? Milaza izy aloha zany hoe soa ny fiarahany, fa ny fiafarany anie loza. Mazava tsara io voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe fa amin'ny farany dia anaikitra tahaka ny bibilava, anindrona tahaka ny menarana. Tsy maintsy miafara amin'ireo voalaza ary amin'ny 2020 ireo: fitolokona, ratran-tsehoatsehoana, indrisy, indria. Maro zany ny zavatra izay loza iafaran'ny olona, izay mpifoka, zava-mahadomelina sy mpisotro io zava-mahamamo. Tsy mijery ny faran'ny olona rehefa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra, rehefa tsy miaina araka ny ten'Andriamanitra, rehefa tsy mamaky io ten'Andriamanitra io, rehefa tsy mianatra sy mandinika ny ten'Andriamanitra. Satria mantsy mazava tsara ny voalazan'ny ten'Andriamanitra any amin'ny Galatiana toko 5, 7:20 ka hatramin'ny 7:20 mitantara zavatra maromaro ny amin'ny asan'ny nofo. Anisan'izany io fisotroana sy fimamoana io, izay voalaza fa tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra izay manao izany. Dia mazava tsara ihany koa ilay voalazany amin'ny Petera 1 toko 4. Mitantara tsara mihitsy Petera 1 toko 4 ny 7. So ny voalazany io: fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jentilisa tamin'ny andehanana tamin'ny fijejojoana sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamoana sy filalaovan-dratsy ary ny
fisotrotoaka ary ny fanompoan-tsapy izay fady indrindra. Izany hoe misy karazana zavatra maromaro izay lazaina fa fady eo ary fanaon'ny jentilisa, dia io fimamoana sy io fisotrotoaka io anisan'ny ao anatiny. Ka raha milaza ny mpisotro hoe soa ny fiarahantsika, dia tokony handinika tsara izy hoe manao ahoana ny fiafarany, loza no fiafarany, ary tokony hatsahatra izany fisotroana izany, hatsahatra izany fibobohana zava-mahamamo sy zava-mahadomelina maro isan-karazany izany. Ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jentilisa, izany hoe ireny zavatra ireny izany dia ny jentilisa no manao an'ireny, fa tsy misy kristianina manao an'ireny. Mazava ilay voalazan'ny Habakoka hoe lozan'izay mampisotro divay ny namany, sy ny voalazan'ny Isaia hoe lozan'izay mifomarina koa ka mitady toaka. Izany hoe na ny olona mitady, na izy mampisotro ny namany, na izy manao ireo fanaon'ny jentilisa, dia ny fimamoana sy ny fisotrotoaka izay heverin'ny olona moa izany fa samy hafa izany fimamoana sy fisotrotoaka izany. Misy no milaza fa raha misotro fa tsy mamy dia jolana izany, fa ny ten'Andriamanitra io amin'ny Petera 1:5-9 no milaza fa mitovy na misotro na mamo, satria samy tsy tian'Andriamanitra, samy tsy kian'Andriamanitra, samy voararan'Andriamanitra ary samy fanaon'ny jentilisa. Tsy misy jentilisa mandova ny fanjakan'ny lanitra izany. Ny jentilisa, ny olona izay manao ny sitrapony fotsiny fa tsy mahalala, tsy te hahafantatra, tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, dia izao tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra velively, satria efa voalazan'i Jesoa Kristy tsara fa tsy izay manao amiko hoe tompoko no handova ny fanjakan'Andriamanitra, fa izay manao ny sitrapony ndraiky izay any an-danitra. Ka rehefa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra, izay ilay hoe loza no fiafarany. Na miteny impiry na hiteny impiry, na aiza hitenanao fa soa ny fiarahantsika, dia izao loza foana no fiafarana rehefa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka mila mandinika sy mieritreritra ny olona tsirairay avy eo anatrehan'ny fiainana izay iainany. Tena misy ny olona no mieritreritra hoe izao fiainana izao ihany anie no fiainany, izao andalovan'izao ihany no fiainana. Ary anisan'ny tena mahatonga ny olona tafalatsaka ao anatin'io zava-mahamamo sy zava-mahadomelina io ilay fitsiriritana izay raran'ny obolana 7:20 hoe aza mijery ny divay noho ny amenany, noho ny fikoriana mahafinaritra, noho ny fangano hoany ao anaty gilasy, fa amin'ny farany dia hanindrona tahaka menarana izy, hanaikitra toy ny bibilava izy. Izany hoe io fijerena ny zavatra eo amin'izao tontolo izao io mahatonga fitsiriritana, ny fitsiriritana ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia tena mahatonga ny olona ho solafaka, mahatonga ny olona ho lasa tsy mahafeny fony, tsy mahafeny fiainany, tsy mahafeny filany, ka mahatonga azy tafaroboka amin'ny zavatra tsy tokony atao. Ary izany matetika ny ankamaroan'ny olona, mahatonga ny ankamaroan'ny olona ho tafalatsaka amin'ny fihinanana zava-mahadomelina sy ny fisotroana io zava-mahamamo. Ny fitsiriritana dia mahatonga manandrana, lasa manandrana, ka rehefa manandrana ny farany lasa zatra, ary rehefa zatra dia lasa voafatotra, ary rehefa voafatotra izay le fanandevozana, tena hoe andevozan'ilay zava-mahamamo sy ilay zava-mahadomelina izay heverin'ny olona fa mitondra fiainana ho azy, mitondra fahafinaretana ho azy. Ary izay mihitsy ny tena mahatonga ny olona ho tafalatsaka amin'io. Heverin'ny olona fa misy fiainana hafa hony, misy tontolo hafa hony, misy zavatra
asambarana hafa kanefa fiainana mandalo tontolo hafa mandalo fahasambarana mandalo izay miafara amin'ny fahasombana sy ny fahampitehana sy ny fahafatesana ary ny fahaverezana mihitsy aza ara-panahy. Io fisotroana zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelo io. Ary mahagaga fa tsy mandinika tsara ve ny olona, sa mba mandinika ihany? Za de matetika mampianatra foana, manao fanoharana foana amin'ny olona hoe ohatrinona ny vidin'ny labiera anankiray, de hoe 3,000 ny vidin'ny labiera anankiray, fa raha mifaritra misy anay koa de 1,000 ny vidina briky anankiray. Zany hoe ny labiera anankiray briky miisa 30. De eritrereto amin'izany tsara, raha mahalany labiera ray ny olona mividy labiera anankiray de briky 30 isa no valeran'izay, mitovy amin'ny teto-bidin'izay. Ary tsy mahagaga raha misy tokoa hoe ny an'ny farany de manaikitra izy, satria rehefa kaotianao ho an'izay mpisotro labiera, ohatra raisitsika ny labiera, ho an'izay mpisotro labiera kaoty hoe raha misotro labiera anankiray ianao, ohatrinona ny vidin'izay? Labiera firy no efa laninao ohatrinona no vidin'izay? Aleotsika somary hanome ohatra, ty labiera ty ihany ny akatsika ohatra. Raha atao hoe misy malagasy 520 tapitrisa eo isika zao, ka atao hoe ny farafahakeliny, za aloha mino, farafahakeliny atao hoe misy 5 tapitrisa amin'ireo, farafahakeliny no misotro labiera, na tsy labiera fa zavatra hafa hoe toaka, karazana toaka maro isan-karazany io de zao kaoty tsara, raha 520 tapitrisa amin'ny 3,000 ariary no indray misotro, de ohatrinona zany? Kaotikaoty eo amin'izany hoe voakaotinao ve zany vola zany eto amin'ny fiainantsika eto Madagasikara fotsiny ohatra, 520 tapitrisa amin'ny 3,000 ariary. Fa raha ohatra zany ka atao zavatra hafa, ohatra efa nameko teo, alao atao ohatra hoe briky 520 tapitrisa amin'ny briky 30 isa, zany hoe 5,700 tapitrisa briky. Zay zany indray misotro fotsiny Ka raha ohatra hoe mahalany labiera firy ny laniny olona anankiray ao anatin'ny iray andro ohatra zay mpisotro, na firy ny laniny ao anatin'ny herinandro, na firy ny laniny ao anatin'ny ray volana, na firy ny laniny ao anatin'ny herintaona, de eritrereto hoe vola be tsy toko, tsy firohana, vola be tsy voisanao, tsy voakaotinao ny vola lany mihodina ao anatin'io fisotroana sy fimamoana io. Raha ny labiera fotsiny aloha no jerena, labiera fotsiny, fa ny zavatra hafa ange ankoatr'izany ange mbola tsy fantatrao, tsy voakaotinao, tsy voavinavinanao hoe inona avy le sotroin'ny olona de ohatrinona avy ny valerandreny. Fa no mahamora ahitavana an'ilay resaka labiera manko hoe tena betsaka ny lantsika eto Madagasikara de izao fotsiny ny camion be an'ny Star mivezivezy etsy sy eroa mitatitra ireny labiera ireny, izay efa misy le soratra hoe soa ny fiarahan'zareo. Zareo moa no miresaka azy de tsika tsy miresaka azy fa izy de soa ny fiarahan'zareo. Fa rehefa diniha zany de zao tena miteraka loza le fisotroana, miteraka fahantrana le fisotroana. Vola tokony ahavitana zavatra hafa lany amin'izay resaka fisotroana izay. Raha dinihana fotsiny le resaka briky teo manko de zao briky 30. Raha ray isan'andro ny labiera sotroin'ny olona anankiray de zao briky 30 isan'andro no verivery fotsiny, lanilany fotsiny, potipotika fotsiny satria tsy mitambatra le izy fa lasa any amin'ny zavatra tsy misy dikany, lasa any amin'ny zavatra tsy misy ilana azy akory. Tsy haiko hoe inona ny tena tombotsoan'ny olona misotro, tokana misotro labiera miohatra amin'ny olona tsy misotro.
Ary za mahita maro, betsaka no hitako hoe tena mahavita manangana, manorina, mamory zavatra ho azy ny olona izay tsy misotro, ny olona izay tsy migoaka, ny olona izay tsy mandany vola amin'ilay zavatra tsy misy dikan'ireny. Ary mazava tsara ny tenenin'i Jesosy Kristy, makanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izany no hanome anareo fitsarana. Ianareo izay ngetaeta makanesa amin'ny rano, avika mividiana, nefa tsy ambolana mikarena. Na ahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy hanina sy vokatra fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky, zavatra tsy hanina anie, ary zavatra tsy mahavoky fa zavatra manimba. Io zava-mamamy sy zava-mahadomely io manapotika. Firifiry moa ny olona izay lasa adala vokatry ny fifohana zava-mahamamy sy zava-mahadomely io, ary tsy afenina. Hita etseroa ny olona izay mahazo aretina, tsy aretina moramora fa tena aretim-be, sarotra sitrana ary mila tsy ho sitrana, ary betsaka mihitsy aza ny maty vokatry ny fifohana zava-mahadomelina sy io fisotroana zava-mahamamo io. Za mahita olona maromaro, ary dia tsy afenina hoe na ao anatin'ny fianakaviako, ao anatin'ny fiarahamonina misy aho, ny mpiara-miasa amiko, ny ao anatin'ny fiangonana misy aho, betsaka ny olona izay efa hita mihitsy hoe misy fahavoazana ny fahasalamany ara-tsaina, misy fahavoazana ny fahasalamany ara-batana, ary indrindra moa fa sarotra ny mbola nanana fanantenana amin'ny ara-panahy. Zavatra mampalahelo ange zany, zany ilay hoe indrisy sy endre, le fitolokona, le ratra tsy ao tsy-ahoana. Ary miaraka amin'izany mifandindran-dalana amin'izany foana ilay fifandirana sy le korotana maro isan-karazany, le ady maro isan-karazany, izay miafara amin'ny fifamonoana mihitsy aza indraindray. Zany ny zava-misy anie vokatra io, zava-mamamy, zava-mahadomely io. Fa ny mahagaga dia izao, tsy tatan'ny sain'ny olona, tsy zakan'ny sain'ny olona, tsy zakan'ny fon'ny olona ny mijery ny fanganohan'ny gilasy, fanganohan'ny divay ao anaty gilasy, ny fikoriana mahafinaritra, ny mijery ny fahamenan'ny divay. Mijery fakam-panahy, mitady fakam-panahy, mitady loza ny olona, dia lasa mitsiriritra ireny zavatra izay efa anjaran'Andriamanitra sy tsy tokony hatao ireny, dia lasa tafalatsaka amin'ireny. Ka izany mahatonga ny ten'Andriamanitra eo amin'ny bolana 2020 mandrara hoe aza mijery. Izany hoe anisan'ny anankiray mahatonga ny fakam-panahy ho an'ny olona sy mahatonga ny olona ho andevoziny sy ho afatotra io zava-mahadomely io ny maso sy ny saina. Satria rehefa mijery ny maso, lasa mitsiriritra ny saina, dia lasa tsy matata, lasa tsy mahazaka, dia lasa tafalatsaka amin'ny fakam-panahy maro samihafa ny olona, izay mitarika azy ho any amin'ny fahafatesana sy ny fahasimbana. Izay no iafarany. Manindrona tahaka ny menarana, manaikitra tahaka ny bibilava. Izany ange ny zava-misy. Fa iza no hampianatra ny olona, hananatra ny olona, hitaona ny olona hiala amin'izany zavatra maro samihafa izany. Rehefa anontaniana ny olona, aleo ame ohatra anankiray hafa indray amin'ny zava-mamamy, zava-mahadomelina izay farany heverina fa tena tsotra indrindra, dia ny paraky. Iza no milaza hoe tsara ny paraky? Tsy misy olona milaza hoe tsara zany anie ny paraky na dia mimpina paraky azy, fa samy milaza zareo hoe ratsy ilay izy. Izy ilay ratsy io anefa mbola harapaka foana dia mbola hohanina foana, fa saingy ilay izy ilay tsy hohanina atao ohatra mihinana sakafo. Tsy mbola nisy olona nihinana paraky dia hoe nihinana izy dia nanao voky tsara, dia rehefa voky izy dia tsy fantatra hoe mahavita ny asany tsara ve sa lasa mitombo ny heriny sa me mahazo hena, me matavy sa me matanjaka sa manino. Tsy mbola nisy an'izany. Fa izay anontaniana rehetra ny olona mihina paraky dia milaza fa ratsy ilay paraky. Fa milaza zareo hoe efa tafiditra moa
dia tsy afaka miala antsony. Zay nge ilay fakapanahy any voalohany. Any voalohany hoe soa ny fiarahantsika fa any fiafarany loza ny fiafarany. Dia mampandinika sy mampieritreritra antsika ry havana hoe mbola tokony hijery ireny zavatra mahatonga fakapanahy maro isan-karazany ireny ve isika. Maro be fandraisantsika andro azy dia le resaka divay aloha, le resaka toaka, le resaka zava mamamo. Zay aloha ny resantsika androany. Mbola tokony hijery sy hiaritra hijery an'ireny fakapanahy miteraka fakapanahy ho antsika ireny ve isika. Zao no tenenin'ny mpanao salamy hoe avelino masoko tsy hijery zava-poana. Zany no tokony atao hoe mivavaka amin'Andriamanitra antsika mba omen'Andriamanitra hery ahafahantsika miala eo anatrehan'ireny zavatra izay miteraka fakapanahy maro isan-karazany ho antsika ireny. Aleo mandositra. Ary zany mahatonga ny Jaona ilaza hoe Jaona mpaminany, Jaona epistily, rehefa lasa mpaminany izy nanafatra tsara izy hoe aza ty izao tontolo izao na zay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha mbola ty izao tontolo izao dia mijery sy mankafy ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy tafalatsaka amin'ny fakapanahy. Ary mieritreritra hoe soa ny fiarahantsika fa ny fiafarany anie no tena jereny. Any amin'ny farany ianao no manao ny kaonty hoe nanahoana fa tsy any amin'ny fanombohana. Fa ny kaonty any amin'ny fiafarany dia izao. Manaikitra taka amin'ny biby lava, manindro taka amin'ny rano, zany no hiafarany. Ary mitondra amin'ny fanandevozana, lasa andevozana ilay zavatra izay nampitsiriritra sy nakafana ny olona rehefa tsy mazaka ny herin'izany fakapanahy zany. Ka tsy tokony mijery ianao, miala lavitra ianao, manalavitra. Satria mazava tsara koa hoe efa hoe lozan'izay mitady, lozan'izay mifomaraina koa ka mitady toaka dia mbola mitady avy ianao, mitady lozana zany. Lozan'izay mampisotro divay namany, mitady loza zany, ny loza indrindra, miandry ny zanak'olombelona dia le fahafatesana ara-panahy, lay elo mirehetra afo mandrakizay. Noho izany aoka samy andositra ny fakapanahy, aza mijery ny divay noho ny amenany, na ny fikoriana mahafinaritra, na ny vangano hoaniny ao anaty kilasy. Zay ny hafatra ho antsika androany. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra hivavaka isika. Misaotra Jesosy noho ianao mitarika anay amin'ny alalan'ny fanao masina, manolontsaina anay amin'ny alalan'ny fanao masina mba hahafahanay miala, mivily, tsy mijanona eo anatrehan'ny fipetrahan'ny mpaniratsiraka andinika na hijery ireo zava-poana maro isan-karazany izay heverinay fa mahafinaritra kanefa mitondra loza ho an'ny fiainanay, mitondra loza ho an'ny firenenay, mitondra loza ho an'ny ankohonanay, mitondra loza ho an'ny fanahinay indrindra. Dia ampianaranay ny hankatoa ny teninao, ampianaranay ny ampihely ny teninao ka ampianatra ny hafa. Satria eo amin'ny fiarahamonina misy anay, eo amin'ny ankohonanay sy ny fianakavianay, eo amin'ny fiangonana misy anay, eto amin'ny firenena misy anay dia betsaka ny olona izay diso lalana ka tafalatsaka amin'ny fakapanahy noho ny fijerena ny divay noho ny amenany sy ny fanganohany anaty kilasy ary ny fikoriana mahafinaritra. Dia mesaha ny fanahinao masina ao aminay tsirairay avy eto amin'ny firenenay, ahafahanay mandinika sy mieritreritra ny zavatra tsara sy mety hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, fa tsy hijery ny zavatra hoe soa na mahafinaritra any voalohany fa hiafara any amin'ny fahafatesana mahatsiravina any amin'ny elo mirehetrafo sy ny fahasimbana mahatsiravina ara-batana sy ara-nofo. Zany no angatanay amin'ny anaran'i Jesosy dia ho anao ihany ny voninahitra mandrakizay. Amen. Metraka mandram-peo na mandram-pitafa amintsika rehetra izay mpanaraka izao fandaharana izao indray ry havana, ary mino izay fa mbola hijanona eo amin'ny onjam-peon'ny radio vao mahasoa ianao. Andriamanitra ihany voninahitra. Amen. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto sainy
mivondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao mahasoa.